Aisan'ny mpianakavy ô, isakafo re. Sakafompanahy. Anio iarahantsika mitandrina Rasoamanana Marie Therèse. Dia fifaliana ho indray ry havako no mitsidika sy mamangy anao amin'ny toerana rehetra izay misy anao ho aminao any ny fiadanany tompo hoe alohan'ny andrenesantsika indray ny tenin'Andriamanitra dia andaontsika iombona amin'ny vavakantsika. Tompo Andriamanitra rainay tsara indrindra izay any an-danitra, rainay ianao noho ny amin'ny Jesosy Kristy tompo zokodianay, miteranao mankalaza anao manome voninahitra anao izay ary misaotra anao ihany koa. Andriamanitra tsara ny fitondranao, misaotra anao zahay. Manaraka izany dia mahatsampy izahay fa olo tsy mendrika, tsy mahatateraka ny sitraka hoe Andriamanitra mamindra fo mamela heloka mandrakariva noho ny amin'ny Jesosy Kristy zanakao no anatonana ianao indray. Dia mbola mangataka indray fanainao masina hameno anay iaino ny teninao zahay ka mba tsy handalo fa ho tsarovanay mandrakariva ny antranao sy ny fitiavanao anay ary ny amin'ny hoavinay eo am-pelatananao. Ampiasao tompo amin'ny mpanompo-kelinao ilaza izay tianao ho amin'ny vahoakanao rehetra. Hitanao ihany koa ny any amin'ny faritra rehetra any izay mangetaeta ny teninao mba sy hampahery azy ianao ary tsy ho diso anjara izy amin'ireny teninao reny ary hampahery azy ianao amin'ny fiainana rehetra. Dia mitahianay na ny tenako hitondra ny hafatra na ny vahoakanao izay hiaino. Voninahitra ho anao, fiadananao ho anay kosany. Amin'ny anaranao Jesosy no hanonanay ny vavakay. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika ry havana amin'ity anio ity indray dia andeha mbola verenantsika vakiana angalantsika ny sakafo ny filazan-tsaramasina araka ny lioka toko 7:10 dia raisintsika indray 5:30 ka hatramin'ny 7:70. Amin'ny anaran'i Jesosy malala no amakiantsika an'izao teny izao. Ary raha Jesosy nanakaiky an'i Jerikoa dia indro jamba anankiray mipetraka nangataka teo amoron-dalana. Ary raha nandre ny vahoaka mandalo izy dia nanontany hoe inona izany, ary hoy ny olona taminy Jesosy avy any Nazareta no mandalo. Dia niantso mafy raha lehilahy ka nanao hoe ry Jesosy zanaka Davida mamindra fo amiko. Ary izay nandeha teny aloha dia niteny mafy azy mba hangina. Fa vao maika niantsoantso izy ka nanao hoe ry zanaka Davida mamindra fo amiko. Ary Jesosy nijanona dia nasainy hoentina eo aminy raha lehilahy. Ary rehefa mbiakaiky izy dia nanontany azy Jesosy ka nanao hoe inona moa no tianao ataoko aminao? Ary hoy izy, Tompoko, ny mba hampahiratana ny masoko. Dia hoy Jesosy taminy, mahirata ny masonao, ny finoanao no efa nahavonjy anao. Ary niaraka tamin'izay dia nahiratra ny masony ka nanaraka an'i Jesosy izy sady nankalaza an'Andriamanitra. Ary ny vahoaka rehetra raha nahita dia nidera an'Andriamanitra. Amen. Dia mbola ho ampitomboinao aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Fakakana maro no nataon'i Jesosy fa ny amin'ity jamba ity no miverina ho antsika indray anio. Ena ry havana, averiko eto ihany. Efa novakianao foana ity teny ity, efa norenesinao ny toriana ity teny ity, fa averina amintsika foana satria rehefa voatototry ny onjam-piainana dia matetika hadino noho izany dia mahatsara antsika foana ny manao mba mitadidy izao tenin'Andriamanitra izao. Raha isondray ary izay tandrify anao hoe ity rangahy ity na dia efa fantatsika ara dia andeha jerentsika kely vetivety mba hahafahantsika mandray ny lesona hoe inona no tsara lahitaga amin'izao fiainan'ity rangahy jamba ity izao. Jamby izy ary tsisy azony atao afa-tsy no hoe mipetraka mangataka eny amoron-dalana.
Hitantsika mivavaky ny teny teo fa nandalo Jesosy tamin'iny lalana iny, ary rehefa nandalo Jesosy niaraka tamin'ny vahoaka betsaka dia mba henony sofiny ihany ny firodorodon'ny olona fa izy tsy nahita hoe iza na iza. Ary dia nisy nanontaniany fa inona izany, dia hoy navan'ilay olona hoe Jesosy avy any Nazareta no mandalo. Vao henony izay dia nitsangana izy ary natsotra ny tanany. Tsy mbola tena nanakaiky azy Jesosy fa mbola taria anaty olona lavidavitra. Alaintsika sary an-tsaina, sambatra izay tsy nahita kanefa mino dia alaintsika sary an-tsaina ilay izy. Fa avy rangaha dia nitsangana ka niteny hoe ry Jesosy zanaka Davida mamindra fo amiko. Ny olona moa dia niteny manginy ianao, sady ny tanany mba nitady vonjiny mety ny kapohan'ny olona hoe manginy ianao. Kanefa tsy nanaiky raha lehilahy fa vao maika nanandratra ny feony. Ary rehefa tonga teo akaiky ny Jesosy dia hoy izy hoe antsoa ilay jamba. Ry havano, natsoiny moa ny azon'ny olona natao, ka efa Jesosy tsy inona no miteny manome baiko antsoa izy akaty. Ary dia rehefa nifanandrina izy mirahalahy dia nanontany azy ny tompo hoe inona no tianao ataoko aminao. Mazava loatra ny tenin'ilay rangahy, na dia mpangataka azy izy tsy niteny tamin'i Jesosy izy hoe mba meo vola betsaka any aminao fa tsotra ihany mba hampahiratana ny masoko. Ary tamin'izay dia tsy nitanisa zavatra betsaka koa ny tompo hoe mifianakavianao tsy inona ohatr'izao, na ianao mihitsy nanao toy izao. Tsy izany fa tsotra ihany mahiratany masonao, mahiratany masonao fa ny finoanao no nahavonjy ianao. Ary dia niaraka tamin'izay nahiratra le rangahy. Averiko eto ihany fa efa niteneniko hoe najanony teo ny fitaovany, tsy nandraha ratsony izy, na aro kely ny nangatahany teo, na kapoaka kely ny nangatahany teo, na inona fa zao mety nisy zavatra mipetrahany koa aza teo hoe malemilemy na lamba na ohatr'izany, fa mety navelany teo izany fa zay teny akodiny ny netiny nanaraka an' Jesosy ka tonga ohatry ny olona izy satria nahiratra. Ry havana malalo, inona ny anjarantsika indray isika izao ry havana no tola ijamba. Marina fa tsy jamba ara-nofontsika fa misy lafiny maro mahajamba antsika. Fantatsika tsara fa ny tsy mahita no atao hoe jamba. Ka amin'izao fiainana izao dia karazany maro no ataony fahavalo anakonana antsika mba tsy hahita ny herin'Andriamanitra. Zao aloha Jesosy Kristy no ilay tsy miova, omaly sy anio ary mandrakizay. Hoy ny eo amin'ny Hebreo 13:15. Ka Jesosy mahagaga tamin'izany no mbola Jesosy mahagaga anio sy amin'ny ho avy rehetra. Tsy tanàna kely, ray, soroa na olona voafetra ry havanao no novangin'ny tompo sy navotany fa izao tontolo izao. Satria izao tontolo izao anie no notiavin'Andriamanitra ka nanomezany an'ilay zanany. Efa haintsika tsenjery ny Jaona 3:9 hoe fa toy izao nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanalahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Noho izany tsisy miafina aminy izao rehetra izao, satria izy no fahazavany izao rehetra izao. Jiro be izay no azo ilazana azy. Nilaza ny tenany mihitsy ny tompo ao amin'ny Jaona, andevaka itsika vetivety. Jaona 5 ka ny 2:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy niteny tamin'ny olona indray ka nanao hoe izao ny fahazavana izao tontolo izao izay manaraka ahy, tsy mba handeha amin'ny maizina fahanana ny fahazavanaina. Mbola ampiko aminao hoe masoandro be Jesosy ry havana ary manana anjara amin'ny tara-pahazavany sika tsirairay avy. Aiko moa ny hirantsika mbola milaza hoe ry Jesô masoandronay eo. Tandremo ary, sao ianao manao hoe le rangaha tany amin'ny lalan'i Jeriko iny ihany, io no resahan'i Jesosy sy nampahiratiny io.
fa zavy dia ho hitany aty alavitra be aty. Ry havako, tena hitantsika. Andaolovakiny ny salamo 3:10 ny ndiny ny fahadimy sy ny fahaenina. Salamo 3:10 andiny ny fahadimy sy ny fahaenina izao ny voalaza ny teny eo hoe: iza ny tahaka an Jehovah Andriamantsika izay mipetraka any amin'ny avo nefa miondrika mijery ny any an-danitra sy ny ety an-tany. Hitanao zany, hitany aneo atsika tsirairay avy, ary izay nataoko anao hoe tsisy diso n'izany tara-pahazavany masoandron'Andriamanitra zany, fa miariary eo anatrehany avokoa. Fantaniana indray ary ireo olona ny teny tamin'le rangahy hoe mangina. Tonga ty amintsika ve reny olona ireny le nampangina n'le rangahy? Tonga ty amintsika ve ho izy ka hiteny amiko sy aminao hoe mangina ihany koa? Samy hamalitsika mianakavo hoe tsy tonga ty, zareo azy efa ela be ny maty. Fa iza le miteny hoe mangina? Lay fanahy ratsy eny amin'ny rivotra ry havana, averiko ihany. Raha nanaiky nampanginina le rangahy dia tsy nahiratra izy. Mino aho fa isy akasika anao ireto karazana nampanginina reto. Mino fa misy akasika anao ao anatin'ny reto tany saiko aminao ireto, satria iren'le karazana hoe nampanginina ilay rangahy fa izy tsy nanaiky. Voalohany ary, ao anatin'ny tsy fahasalamana ve ianao? Dia hoy ilay mpampangina, tsisy hevitra tsony fa ny dokotera aza efa kivy. Ry havako, mbola mitempo ny fonao, antsoy Jesosy aza manaiky an'izany hoe kivy zany. Toy izany koa ianao havana izay mitsabo ny havanao tsy salama. Antsoy Jesosy aza mety kivo na ny marary na mpitsabo manana finoana. Fa ny fahakoviana dia endriky ny fampanginany devolo hoe aza miantso Jesosy tsony fa andraso izay hahafaty azy na andraso ny fahafatesanao. Aza manaiky an'izany. Fa velona ny tompontsika dia hoy ny tononkira hoe satria velona izy dia ho velona koa ianareo. Ho tahin'ny tompo any ianao. Faharoa, mbola ao anatin'ny adi-piainana ianao, ny vola miditra tsy ampy, ny vidim-piainana miakatra be, ny karama tsy misondritra, misy aza mbola tsy anasa. Tsy mahita masoandro no maro ao anatin'izany. Jamba, ny fahantrana, ny fahasairanana. Dia hoy ny fahavalo, ianao indray dia tsy tafavoaka eo tsony. Akotsina neno izay lanin'ny kary. Ry havako malalo, antsoy Jesosy. Jesosy malala nge ka tsy ho lanin'ny kary zany. Ny dragona, ny liona, ny menarana, ny karazana bibidia rehetra, doran Jesosy tsy anaikitra antsika. Manana finoana. Aza manaiky ampanginina, antsoy Jesosy. Fahatelo, jambany amin'ny vady dia hoy ny fahavalo, aza mivavaka ho azy tsony. Efa mataonany ianao no mivavaka ho azy, tsy miova tsony io. Fa zao no atoroko anao. Le fahavalo io manoro-hevitra hoe misy mpivavaka be ohatranao, le dekonina maty vady ao am-piangonanareo, ndana manambady azy fa ho sambatra ianao, fa ito tsy laitranao tsony io. Ry havako, tandremo, antsoy Jesosy. Mitenena mihitsy hoe tsy laitranao asatana, tiako ny vadiko. Ho hitanao any amin'ny voninahitr'Andriamanitra Jesosy ny alovany vatanao. Fa milanao lay takan'le jamba
hoe tsy manaiky ampanginina fa miantso an Jesosy, mitondra n'ilay fahajambana eo am Jesosy. Vitany tompontsika izany. Manana finoana. Fahaefatra, ajambain'ny fankahalana sy ny otro-po. Izany matetika ihany koa mahajambatsika. Dia hoy ny fahavalo, mibitsibitsika ny ray aman-dreny izy. Ajambain'ny fankahalana sy ny otro-po. Ray aman-dreny. Fahaefatra ry havana, ajambain'ny fankahalana sy ny otro-po. Izany koa dia matetika manjoantsika. Dia hoy ny fahavalo amin'ilay zanaka, tsy namelona anao ny ray aman-dreninao, napetrany tany amin'ny olona ianao, nokozirin-dreninao nalana azy ianao, fony izy bevokanao, ny lozan'ny dadanao ianao dia tsy mba afaka nianatra. Dia hitanao ampangininy fa tsy avelany antso an Jesosy ao anatin'izany, nefa tena ady hatrehany izany satria miteraka otro-po be dia be, nefa tsy ahitan'Andriamanitra raha vao tsy madio fo, indrindra hoe amin'ny ray aman-dreny izany. Ajambainy, ataony feno alahelo, dia miteraka fankahalana lava reny eo amin'ny ray aman-dreny raha vao manaiky an'izany. Ry havako, antsoy Jesosy hamonjy anao, hanasitrana ny ratranao, fa ny alahelo ahy miteraka otro-po ka sady ota no mandratra. Hoy nefa ny soratra masina hoe manajany rainao sy ny reninao mba ho maro andro ianao. Mbola ho anatin'ilay fahaefatra ihany, satria ny zanaka ny voaresaka teo amin'ilay fanajambana ataony amin'ny zanaka tsy ho tia ray aman-dreny, efa voatanisa teo aloha teo izany. Ny ray aman-dreny koa dia mety ho ajambainy devoly amin'ny fankahalana ny zanany, ary matetika ny efa lavo no tsindrina, fa tsy mba tao izay hanarenana azy noho ny lolo-po. Mety tena diso lalana ny zanakao, mety tsy nandray nianatra, fa zao anie raha mitodika amin'Andriamanitra raintsika iombonana tsika, sa misy milaza ve hoe tsika tena nahafa-po azy, tsy nandiso fanantenana azy mihitsy teo amin'ny fiainantsika, samy hamaly ngamba zasy ianao hoe matetika aza no diso fanantenan'Andriamanitra. Ary impiry Andriamanitra no manenina hoe manenina ny nanaovako ny olona, satria raha tsy ihany ny fisainany mandritra ny andro. Ry havako, nefa izy aza Andriamanitra mamindra fo amintsika mandrakariva. Noho izany, aoka tsy ho adinointsika ilay voalaza ao amin'ny Lioka 4:9 manao hoe aoka ho mpamindra fo ianareo tahaka ny rainareo mpamindra fo. Rehefa milamina ny mpianakavy, mahazo vahana ny fideranan'Andriamanitra ary menatra kosa Satana. Aza dino fa Andriamanitra tsy tompon'ny fikitranana fa tompon'ny filaminana, ary ny valifaty tsara indrindra dia ny fifamelan-keloka. Ataovy ao amintsika izany, na ny ray aman-dreny amin'ny zanany, na ny zanaka amin'ny ray aman-dreny. Asehoy amin'ny andavanandro fa nandresy isika, ka na inona tsy fifankazahoana dia ho resena amin'ny sofoana ny ratsy, satria izany no zanak'Andriamanitra manahaka azy Andriamanitra ray. Fahadimy, maro koa no ajambain'ny arena, dia ampanginy ny fahavalo hoe aza mivavaka tsony, ny mahantra no mivavaka, fianao inona indray ny mahahory anao. Ry havana malalo, antsoy Jesosy fa aza manaiky ampanginy ny Satana amin'izany, fa tsy hijanona any amin'ilay mandalo anie ianao tsy hijanona eto mandrakizay itsika, fa misy ny efa voavoatra dia ilay fiainana mandrakizay. Aza dino ry havana, mandalo ny eto an-tany,
ary na manana mpiantoka azy ianao, manana efa raha marary dia misy miantoka ao anatin'izany hatramin'ny lafiny rehetrarehetra mihitsy, tena hoe afaka tena miaina be amin'ny arabola, amin'ny zavatra rehetra hita maso. Fa ny lioka 12 andaontsika hamaky vetivety ho indrindra ny voalasa ao amin'ny lioka 12 andininy 15 vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Hoy izy hoe, ary hoy izy tamin'ny olona mitandrema ka miarova tena, mba tsy ho azo ny fieremana ianareo, fa ny ain'ny olona tsy miankina amin'ny abetsahany zavatra ananany. Ry havako malala, ny aintsika miankina amin'ny Jesosy, ahafana mandova ilay fiainana mandrakizay. Antsoy Jesosy mba tsy ho jamba na ho ampangininy fotsiny hoe mangina amin'izay fa efa mety ny fiainanao. Aza manaiky an'izany, fa antsoy Jesosy fa misy mahajamba ao raha vao tsy manana an Jesosy ianao, fa manana arena fotsiny. Fahaenina farany, jamba ny olona amin'ny fahazaran-dratsy maro samihafa. Rehefa jamba ne ka makany andavake na manitsaka maloto, an'io tehiteny aminao Jesosy hoe mahirata. Ry havana io, ny azahoana mahiratra dia ny fibebahana marina, mba tsy ho ajambaindray ny karazana mamatotra ireny intsony. Raha mijanona fotsiny eo ianao miaina ny fahazaran-dratsinao, aza diny fa ho jamba mandrakizay, jamba ara-panahy. Ary misy ange manoro voany ry ny lalana, ty misy lalana ianao amin'io jamba, sandriny ianao minjera ao ankady. Iza moa le mpanoro voany dia volo sisatana, na dia efa hita fa mahory ao anatin'ny fahampitehana aza, dia mbola miezaka foana izy hoe ty mahafinaritra fa hito ihany atao. Dia anaiky an'izany ve ianao mitsangana antsoy Jesosy, fa rehefa tapa-kevitra ianao miantso an Jesosy dia hiteny izy hoe mahirata ny finoanao no mahavonjy anao. Reo ny lesitsika tamin'ity an'io ity indray. Inona amin'ireo no karazana efa nazavaina tao fa ilay olona tany amin'izay toerana naovan'i Jesosy an'ilay fahagagana, mazava fa tsy teto Madagasikara ilay izy, fa efa voalazo ato amin'ny tenin'Andriamanitra tato, araka izay efa novakitsika teo, fa nanakaiky an'i Jeriko Jesosy dia teo ilay jamba nangataka. Ry havako malala, efa nazavaina tamintsika ihany koa fa Jesosy tsy nijanona any amin'ny toerana anankiray fa mahenika an'izao rehetra izao hitany zasy ianao. Tsy le olona nampanginany le rangahy tamin'izany no tonga ty amintsika kosa hiteny hoe mangina ianao, fa reo efa voatanisy ireo. Fahavalontsika eny amin'ny rivotra mampangina amin'ny endriny maro mba tsy hanatona antsika an Jesosy, efa voatanisany teo daholo izany. Aza manaiky mijanona sy ampangininy fa jereo Jesosy tompo antsoy izy. Tsisy tokony hakivy atsika manoloana fiainana maro. Jesosy malala no miteny hoe mahirata, ary rehefa mahiratra dia mahita ny voninahitr'Andriamanitra, mahita ny amin'ny loavy amirapiratra, mahita ny amin'ilay fiainana mandrakizay efa nampianitana ny tompo ho an'izay rehetra matoky azy. Engany izao sy ianao izany atoky azy hatramin'ny farany, fahainy ny zavatra rehetra. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra, ho amintsika ny fiadanana, hivavakitsika. Misaotra Jesosy naverinao taminay indray, ny teny voalaza ato amin'ny Lioka 12 andininy 5:30 ka hatramin'ny 3:70, ny amin'ny fahagagana nataonao tamin'ilay rangahy jamba nangataka. Fa zao afaka soma tsara izy ohatry ny olon-drehetra amin'izay satria nahiratra. Jesosy misy karazany efa voatanisa teo mahajamba anay ka hitenenany devolo hoe mangina ianao satria tia no jamba foanay tsy hahita ny voninahitra ao. Misaotra Jesosy, manomboka eto dia tsy hanay fa hiantso anao, tsy ho kivina hemitra fa hiantso anao. Ilay tompo mamindra fo, mahagaga ny herinao, tsy miova ianao. Jesosy tazanao daholo ny zanakao rehetra, apetraka aminao engany ahita ny fahazavanao ary
ahiratra avokoa ho afaka tanteraka ao anatin'ny karazam-patorana sy ny hajambana maro samihafa, ny fahakoviana, tsy fahasalamana, ny olana, ny tsy fifakazahoana, reny rehetrarehetra reny tsy ahitana ny tavanao. Dia misaotra Tompo fa manatona anao zahay ary tsy anaiky ampanginina fa hiteny ihany koa hoe Jesosy eo mamindrafo aminay, dia anaraka anao zay mandritry ny androm-piainanay. Misaotra mankasitraka ho anao ny voninahitra ho aminay ny fahasoavanao. Misaotra Tompo. Amen. Velomandray tompoko. Miasa, oh mi